Mazavy zay ny fanazavan'ny Augustin Bovola samy mandray ny tandrifiny avy moa ny tsirairay amin'izany. Andray vahintsika amin'ny teariva ity sy melo zay nefa dia iresaka anitaranja triathlon vetivety isika satria dia nikarakara faninanana ny fédération tamin'ity maraina ity faninanana zay natao hitiliana ireo andrafitra any ekipa pirenena malagasy satria dia andray anjara mifidina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja triathlon sy diathlon isika. Ufiatrena ny fananana resa-pirenena eo amin'ny taranja triathlon sy diathlon dia nikarakara fifaninanana ary zareo avy eo amin'ny fédération mba hitiliana izay andrafitra ny ekipa pirenena tamin'ity androany ity. Ho an'ny triathlon dia ny taranja lomano no nanomboana ny faninanana. Avy eo dia ny azakazaka bisikileta indray no manaraka ary ny farany dia ny azakazaka atongotra. Ho an'ny diathlon kosa dia ny azakazaka tongotra no nanomboana izany ary avy eo dia ny azakazaka bisikileta no manaraka. Moa zany anisany atao hoe sélection moa zany ho an'ny championnat d'Afrique ny duathlon sy ny triathlon. Duathlon moa zany dia amin'ny voalohandohan'ny volana May any Afrika Atsimo ary ny triathlon dia any Maroc amin'ny farany volana May. Io ihany koa moa zany ho an'ny ankizy latsaka ny 2012 taona ny fanomanana ny CGSOI izay ho tanterahana ny faramparany volana Oktobra ny nosy La Réunion. Ka fifananana teny moa zany zay atrehantsika androany moa zany ny alaviran-dalana moa zany ho an'ny triathlon dia 1500 mètres eo anaty dobo filomanosana, 70 km ny azakazaka bisiketa, 10 km ny azakazaka tongotra. Ho an'ny CGSOI 70 metatra ny eo anaty rano, 20 km ny azakazaka, 20 km ny azakazaka bisiketa ary 20 km ny azakazaka tongotra moa zany zay tanterahana zao androany. Anana solitena firy eo zany tsika amin'izay fandraisana anjara amin'ireo fanampirenen'ireo. Au championnat d'Afrique moa zany zay kasaina moa zany dia anakoho amin'ny duathlon, anakoho zany ho an'ny triathlon. CGSOI moa zany raha ny tokony izy satria lalao-panjakana ihany zany izy io tokony eo amin'ny 15 zany no mandray anjara amin'izay fotoana izay. Mariny tona zany raha iverenako le resaka duathlon sy triathlon toa moa zany fa nandraisantsika fifananana farany tamin'ny triathlon tamin'ny volana mars 2012 herintaona lasa mihitsy dia fasivy fulgence rakotondasoa tamin'izay fotoa zay ary saika nitra fafito akory azy izy tamin'iny fotoana iny ka zay moa mino sy manantena fa mbola mety avita zavatra tsaratsara koa. Raha resaka ny duathlon moa zany amin'izao fotoana zao dia raha ny taremarka moa jerena anisan'ny atao hoe mazana amin'ny taranja ity moa zany isika malagasy na hoana amin'ny zaro Afrika Atsimo, zaro tunisiana sy marokana indrindra. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany. Ho an'ny triathlon dia voalohany Zouzou avy any Antsirabe, faharoa Itino avy eo amin'ny Manajinina. Eo amin'ny diathlon kosa dia voalohany Antonio Randrinatenenina avy eo amin'ny Géforès, faharoa Zoasin mbola avy eo amin'ny Géforès ihany. Ho an'ireo ankizy izay manomana ny CGSOI kosa dia isana vita fotoana tsara indrindra raha ho an'ny lehilahy. Androany Randrenalitera izany avy any Antsirabe ary faharoa kosa Irabe Tsarona Soa avy eo amin'ny Manajinina ho an'ny Skajy vehivavy.